mitsipaka ny fiarahan'ny l'Assemblée na ny mivavy samy vavy ny FJKM. Ady amin'ny Osika sy Alabato eny amin'ny Magro indray fotoana rahampitso. Rara Ambotro-Manjaka namoaka fanambarana ny mponina androany. Manantitra ny araba mba ampirarintso anareo tompo klasy tompo vavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Tsy ekena ary tsy pahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM Marindrano ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy na ny fiarahan'ny vavy sy ny vavy izany. Misy ihany koa moa ny hoe eritreretina ho atao lalam-panjakana izany resaka izany ary dia nazava ny tenin'ny mpitandrina Irako Andriamasoami filohan'ny FJKM momba n'izay fitsipahana an'ity raharaha ity izay. Ndeha rahantsika ny momba an'izay fanadihadiany Asan'Andriamalala sarin'ny Tokoramarola. Mitsipaka Marindrano ny fanomezana alalana ny fahafahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy araka ny FJKM. Natezitra ny vahoaka maro mantsy ity lalàna ny ninana sesika teny amin'ny antenimieram-pirenena ity. Eny na ny fomba nandaniana azy dia nampiayay ireo solombavambahoaka ihany koa. Fotoana fohy nandaniana ilay lalàna teny amin'ny antenimieram-pirenena iny dia tazana teny amin'ny hainao manjery sahady ny fiarahan'ny lahy samy lahy anaty rakitsary anatina fiangonana kristianina. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia nanao fanambarana avy hatrany ny filohan'ny FJKM. Eo anoloan'ny toe-javatra mampiayahy ahitana mpanakanto lahy manambady lahy manao klip any an-trano fiangonana sy ny lalàna mahabe resaka teny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny fiangonana amin'ny mahampitily sy mpaminany azy dia tsy maintsy mijoro. Mpitily ny fiangonana ka manaitra ny amin'ny loza mitatao eo amin'ny fiainan'ny firenena. Mpaminany ny fiangonana ka tsy maintsy miteny amin'ny anaran'Andriamanitra. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara FJKM dia mampahatsiahy fa ao amin'ny fotodalana sy fitsipika FJKM andininy fa 470 dia milaza hoe tsy eken'ny fiangonana ho fanambadiana mihitsy ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy. Ao amin'ny fanambaram-pinoana nataony tamin'ny synode lehibe fa 7 tamin'ny Manakara tamin'ny Aogositra 12 izay no amafisiny ny synode-pinoana nataony ny volana May 12 dia nilaza hoe tsy afaka miaraka ny maha-kristiana sy ny franc-maçonnerie, tsy afaka miaraka ny maha-kristiana sy ny homosexualité. Ny FJKM dia miombina amin'ny hafatra nataon'ny FFKM tamin'ny komity foibe nataony tany Tsirono Mandidy tamin'ny volana Novambra 12 manao hoe mitatitra ny teny aho. Fanambadiana ho an'ny olona mitovy fananahana, fahotana, tsy fanajana ny tenan'olombelona sy ny fanambadiana ary aretina io ka lavy ny fiangonana. Toraka izany koa ny firaisana ranofo eo amin'ny mitovy fananahana. Lehilahy iray ho an'ny vehivavy iray araka ny famoronan'Andriamanitra azy no ekena ho mpivady ka tsofo ny fiangonana rando. Nanome afatra mafonja ho an'ny mpitondra fanjakana sy ireo olona manao ity fomba mamohetra ity ny filohan'ny FJKM. Antsom-pitiavana no ataon'ny fiangonana. Antsom-pitiavana amin'ny mpitondra fanjakana no ny fitiavana ity tanindrazana iombonana ity, tsy hanome vahana ity fanambadian'ny olona mitovy fananana ity. Antsom-pitiavana amin'ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka, tsy handraraka ny ilombiandono men'Andriamanitra antsika olombelona no fironony. Antsom-pitiavana amin'izay misedra olana noho ny fironana amin'ity fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ity mba hanana ny fanantenana fa misy ny lalan'ny fahafahana marina ao amin'ny Kristy. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Natao teto Antananarivo androany 20 Desambra 2012 ny filohan'ny FJKM Irako Andriamasoami mpitandrina.
eo amin'ny raharaham-pifidianana kosa dia itorapitso izay amin'ny kianjan'ny makrobeoririka ny etsika izay fanamafisana ny fitakiana ny ivoahan'ny marina momba ny fifidianana teto amin'ny firenena izany teo amin'ny communaly fifidianam-ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolo-tsaina ny tanàna ihany koa izay nahatsapana moa tamin'ny 7 novambra iny fa nisiny alabato sy ny osoka amin'ny endrika isan-karazany. Nampiantso ny mpanao gazety androany ny solotena n'ireo mpitarika ny tolona ka andeha ho fantaritsika misimisy kokoa ny momban'izay. Germain Menjanahary no mitatitra ny vaovao, sary ny Mano Randriamalala. Tsy andraikitry ny tima irery ny fijorona amin'ny marina fa ny vahoaka malagasy izay ninina no Verezinjo tao anatin'ny fifidianana iny. Fahamarinana no tadiavina ary fampitana ny lisym-pifidianana no takina. Ny fanehoanan'ny marina ihany no ampitony ny vahoaka malagasy maro izay mivondrona mitaky ny fampitahana. Mbola tsy vita ny tolona nataontsika ady amin'ny tsy fahamarinana iady mba hipetrahany fahamarinana eto amin'ny tany fanjakana. Raha tsy jerintsika ny zavaniseho tamin'ny fifidianana ty farany ty fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy ny tanàna dia ny didim-panjakana zany laharana 2019 tsipika 1540 raha alaintsika ny amin'ny andinin'ny fahatelo amin'io didim-panjakana io dia milaza hoe ny lisym-pifidianana ny fifidianana tamin'ny solombavam-bahoaka ihany no ampiasaina fifidianana be ny tanàna. Tsy azo kitihina io, tsy azo ampiana, tsy azo analana. Nefa tsy zany ny zava-misy nataon'ny seny mpahitapoky hitam-pireneny zany fa be dehibe ny olona tokony nifidy tamin'ny solombavam-bahoaka tsy nifidy tsony, be dehibe ny nanana laharana ny fidianany teo aloha niova laharana hafa aminay dikan'izany nikitihina ny lista dia hoentintsika mankaiza le firenena. Raha le olona natao iandraikitra ny fifidianana tsy mitanila tsy momba ny atsiny aneroa zay ny anaran'le seny nefa lasa manao zavatra ohatran'izany dia mampiana-dratsy ny taranaka rapitso dia lasa zarina amin'ny halatra ny tanora dia ho zava-doza ny andran'ity firenentsika ty. Tsy afaka angina zay manoloana an'izany. Tsy hitsahatra ny tolona sy ny etsika fitakiana raha tsy misy vokany izay mifanaraka amin'ny etetany maro. Nataony zalala kitakosoa dia lasa lalana mahazatra izy ka raha manginy foana tsika dia lasa lesona ratsy ho an'ny taranaka faramandimby izy mijoro zay ary be dehibe ny tsy tima ato MCFI tsy tima io, RMDM tsy tima io, association tsotra tsy tima io, ireo avatsika eny ambalam-bahoaka fa tsy ataoko ambany tanàna tsisy ambany tanàna zany eto fa ambalam-bahoaka reo tonga maro reo satria natsiaro voafitaka reo ary mahita ny zava-misy amin'izao fotoana zareo tena voafitaka zay tamin'ny fotsimbary kely varimora natao reny nefa mampigoragora le izy dia sahirana zay amin'izao fotoana zao dia tonga reo tsy amin'ny alalan'ny tima ny antsona ato fa noho ny ty toerana ty mba mifefy anaty tamboho mba malalaka dia antsona ato le olona fa mba mpisehoana hoe zahay ne tsy anakirontana zay ne tsy anonga-panjakana fa miady amin'ny tsirariny mba hipetrahany fahamarinana. Zay le hitaomanay olona rehetrarehetra tongava daholy tsisy resaka tima ntsony ato fa ady amin'ny tsy fahamarinana ny ataontsika ato mba hipetrahany zay amin'izay ho an'ny taranaka faramandimby fa ny fahamarinana ny manandratra nyity firenentsika ty fa tsy zao zava-misy amin'izao fotoana zao. Rahampitso sabotsy manomboka amin'ny 1 ramaraina ny fotoana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka eny amin'ny kianjan'ny finoana makrobeoririka. Tolona iombonana ho an'ny marina no atao. Eo amin'ny fiainam-pirenena ihany anisan'ny ahafantarana ny firenena anankiray hoe manaja ny demokrasia, ny fahalalahana maneho hevitra, eo ihany koa ny fanajana toy ny anak'Andriamaso, ny lalam-panorenana izany. Ho an'ny firenena mandroso dia tsapa fa manaja ny demokrasia izy ireny. Fa raha ny eto Madagasikara kosa ny hita ankehitriny dia saritsarina demokrasia no tsapa eto amin'ny firenentsika. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny Laurette Berton momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Firenena iray isan'ny matanjaka indrindra eran-tany États-Unis manana ny maizy azy ny androm-panjakana misy ny sénateur sy ny chambre des représentants na ny antsoina hoe député. Ireo no masy mandidy amin'ny fampanajana ny lalàna any États-Unis.
noho ny fandokan-dalàna nataon'ny filoha amerikanina Donald Trump amin'izao dia hiakatra eo anivon'ny parlemanta izy ary hotsaraina araka ny lalam-panorenana. Tsy voasamba no nisy filoham-pirenena amerikanina no niara-ny lalàna tahaka izao fa efa fanotelony i Donald Trump. Tsy any Amerika avaratra irery fa ny ao Amerika Atsimo ihany koa dia misy eo izany fanajana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana izany. Mbola maro ny firenena azo raisina ohatra amin'ny fanajana ny lalam-panorenana io ary tokony ho azon'i Madagasikara ilay tahaka tsara izany. Eto amintsika amin'izao manko dia atao antso-jay izay samy joro, anaovana fanaratsiana izay mitady hitaky ny marina, arovan'ny lalàna ny mpanao ratsy ary ny filoham-pirenena tokony ho fitaratra amin'ny fanajana ny lalàna indray no mahasama nitsakitsaka ny lalàna. Mandany vola tsy toko tsy foroana ny rafitra mpikirakira ny fifidianana kanefa tsy mahafa-po akory ny vokatra fa vao mainka aza manome vahana ny osika ny fisian'ny seni. Raha nisy ny atao hoe rafitra anankiray mampitaraina ny vahoaka sy mampimenimenina ny olo-pirenena dia ny seni. Mahagaga nefa fa tsy nanaovanareo fanamariana mihitsy na kely ara na indray mandeha. Tsy nandeha tamin'ny fandehany amin'izay tokony ho izy ny fifidianana filoham-pirenena premier tour deuxième tour toraka izany ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tena feno ny kapoakan'le olo-pirenena nandritra ny fifidianana communal sy municipal farany teo. Ohatra ny tao tsy nandrenesana resaka mihitsy nareo, tsy nandrenesa-peo mihitsy hoe mpinam-bola io zavatra io. Nefa tena miteny aminareo fa mihinam-bola akoatra ny vola izay noentin'ireo mpiara-miombonantoka sy firenena vahiny, vola be tsy toko tsy foroana. Nefa raha ny vokatra azo tena tsy mifanaraka amin'ny resaka hoe tsy afa-po le vahoaka tsy afa-po ary tompon'andraikitra ianareo fitondram-panjakana. Tsy mba nisy fanapahan-kevitra na mesura ny raisinareo manoloana n'izany fitakian'ny vahoaka izany ary tsy mahagaga satria goton-dranona feno ny kapoakan'ny vahoaka ireny mahatotonga ireny zavatra rehetra nitrangana teny anivon'ny anjery manontolo. Tokony an-tantena ny mpitondra manoloana ny zava-misy tsy mandeha amin'izay laoniny eto amin'ny firenena. Tao anatin'ny 12 volana izay dia miamkorosofahana ny fiainam-pirenena. Fitokoana netsy, korontana eroa, tsy fandriam-pahalemana manenika ny nosy. Miampy indray izao ny fitakian'ny mpampianatra sy ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo. Tsy mbola nisy filoham-pirenena narovan'ny fanitsakitsahana lalàna ataony izany raha mbola lazaina fa firenena demokratika ihany. Momba ny rarahany Ambohitrimanjaka kosa dia mijoro amin'ny heviny hatrany ireo amponina eny Ambohitrimanjaka izay voakasiky ny tetikasa tanamasoandro. Tsy inona moa izany hevitra fa dia hoe tsy titofana ny tany ary lamafisina ihany koa fa tsy pikara manady velively izy ireo. Ny votra izany nandritra ny valandresaka natao ho an'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Andeha hoarantsika ny momba an'izay fanadihadiany Jessica Miray sary ny Andry Rakotomalala. Mitontolona ho any mponina eny amin'ny komina 4 voakasika ny tetikasa tanamasoandro dia Ankadimanga, Ambohitrimanjaka, Fiombonana ary Ambohidrabeto sy Fokotany Anosy Bezaivola. Nanao tatitra mikasika ny zava-misy ireo solotenan'ny mponina. Mampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ny zavatra nitranga tato ato mikasika indrindrandrindra ny Ambohitrimanjaka. Voalohany ireo izay niakatra fitsarana dia ny valomaly ny didy sazo miantona rotaona. Zay voalohany. Faharoa ny olona izay naratra tamin'ny azo atao hoe fifandonana ny ray volana lasa teo zay dia ny elan'ny fanjakana ny prise en charge. Izany hoe mianto-tena amin'izay zany ilay olona naratra izay niresahan'ireo moa fa izy niantoka amin'ny fitsaboana mandra-pasitrany. Zay faharoa. Fahatelo mikasika ny Ambohitrimanjaka manokana. Somary gaga sy taitra ny tenanay solonay ireo tena ao anatin'ny komina 4 Ankadimanga, Ambohitrimanjaka, Fiombonana, Ambohidrabeto ary Anosy Bezaivola tena ny amin'ny fanambarana nataon'ny DG ny Apipa Ingaratelo San Philippe no hoe izy no mpanelanelana, izy no andoha ny indemnité amin'ireo tompona tanimbary. Voalohany tsy nisy fifampiresahana natao tamin'io hanamana io na izy nidina na izay niresaka tamin'ny akatra tsy nisy an'izay ka mahagaga ihany le voambolana hoe mpanelanelana. Ny mpanelanelana mantsy dia sady niresaka amin'ny andaniny no niresaka amin'ny ankilany. Zay ny dikany hoe mpanelanelana ka ohatra ka mianatra. Mandiso tanteraka ny filazana ihany koa ireo mponina fa efa nisy nanaiky ny nivarotra ny taniny. Tsy misy izany fa fandemena saina fotsiny ho iatrany izy ireo. Mbola miray ny hevitra ary mbola miray ina ihany koa izahay hatramin'izao. Satria voalohany indrindra lazaina fa misy ray sy telonjato nanaiky nanao
sy ny mivarotra amin'ny taniny. Izay anefa dia mbola manamaro teto fa mbola mirahina eo commune efatra eo miampy any fokotany Nosy be zay vola hatramin'izao hatramin'ny fotoana itenenana izao fa tsy misy varotra n'izany tanindrazana zany. Tsy marina araka izany ny filazana fa mpikaramanady ireto manao fitakiana ireto. Tsy marina ihany koa ny fitenenana fa efa misy tamin'ireo mponina no nanaiky ny fanotofana ny taniny. Fa matetika rehefa misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny firenena na ny fahantrana ihany koa izay mianjady amin'ny vahoaka eto Madagasikara dia ahiliky ny sasany any amin'ny mpanohatra foana izany toe-javatra izany. Tsy tokony ahilika any amin'ny mpanohatra ny tsy fahombiazana sy ny fahantrana raha ny nambara ny paitoekarena sy mpandinika ny raha-pirenena Andriamatoa Ralson Roger. Ndeha ho arahantsika ny momba an'izay teo amin'ny fanadihadiny Ravo Razafimahenina, sarin'ny Mathieu Princy. Raha mahafantatra fa ny mpanohitra trano no mahazo loza rehefa misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena, ary matetika ny hoe tia manao ambadika izao na zao rehefa tsy mahomby amina zavatra iray ny fanjakana. Tsika malagasy mankatahaka ny androvelona foana tady volom-baovao sisisy io izy io inona ny vokan'izy io zero tsara dia manao bodokerina fotsiny ny prime ministre hoe tsy maintsy atao io hitasika amin'izany ny vokatra io rehefa aveo ka rehefa mipoko ka ohatrany tamin'ny 68 hoe dia laza aveo fa hoe mpanohitra mahatonga anio ianao manao adérapage ianao nanao tsy nety dia ohatran'izay zany atsinketo efa fantatro io anio fa ahoana fa zany vilany boboky be no anatin'io ka rehefa mipoaka sy ny sarom-bilany ty foana ny teneniko e noho zay hoe raha hitondra firenena ianao azay tiavako amin'ny professeur Zaferbert matatesa tsikera matatesa tsikera aza manao taimbava aza manao vava tsy voatandrina aza miteny foana hoe any orina ny mpanenjika ako matory eny ana dia any orina zay non tsy mety zay. Manoloana ny fitokonana samihafa kosa nanao an-tsoaviny teo anivon'ny CFM na ny fampihavanana malagasy hiatrehana ny fety Noely sy ny taom-baovao am-pilaminana. Ny fitoniana amin'izao andro fety izao, ny fifanantonana sy ny fifampiresahana, ny filaminana, ny fahamarinana amin'izay zavatra mila fahamarinana na ara-pitantanana zany na any amin'ny sehatra inona aleo zany koa no mitondra filaminana zany ka dia miantso antsika mianakavy mba hahafahandrehetra manao fety sambatra sy masina dia mila an'izay le fitoniana izay dia mba samy mifantoka amin'izay fiainana ara-panahy zay fa mitondra hery vaovao koa zay eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy eo amin'ny fiainana ray manontolo mihintsika dia mirary fety sambatra ho antsika mianakavy. Eo amin'ny ady amin'ny kolokolo kosa dia efa maro eto Madagasikara ny isin'ny tambajotra ahafahana miady amin'izay kolikoly izay. Ny joro ary tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny tao Tsoromandidy sy tao amin'ny faritry Bongolava. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao amintsika, sarin'ny Andry Rakotomalala. Tsy ady amin'ny Bianco Samrery ny ady amin'ny kolikoly fa manana andraikitra amin'izany ny olom-pirenena Tsakanavaka. Ny fanomezan-danjan'ny tanora andahy izany no antom-pisin'ny ny tambazotra izay miady amin'ny kolikoly na ny RHI. Ny ady atao amin'ny kolikoly ity tsy safidy fa adidy ary adidy ny olom-pirenena rehetrarehetra na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe na indrindra ihany koa hoe tokony andraiky mpanjakana zay manandraikitra eto amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena ary izay indrindra no natao hoe ny fanindran-dalana ny fanomezana an'ireo loka an'ireo sampandraharaha mpanjakana rehetrarehetra izay naneo esaka lehibe teo amin'izay ady atao amin'ny kolikoly izay dia natompanjare zay androany miaraka amin'ny fankalazana ny dia fametrahana ny tambajotra ary ny tsara marina dia misy hatramin'ny 7 arivo ny tambajotra ny tanora miady amin'ny kolikoly eo texte ny zany raha asiana resaka fo zany ny voalaza ny paikady pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly dia mila amafisina ny ezaka fampandraisana ndraiky tamin'ny tanora sy ny ankizy amin'ny ady amin'ny kolikoly satria fantatsika nge lana ny sotoavy ny fahamarina sy ny fahitsina zany ary zay no mahatonga ny Bianco manao ezaka manokana mikasika ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny sekoly ihany dia fa ampianarina any an-tsekoly zany hoe ady amin'ny kolikoly zany tokony hanalavirana ny kolikoly zany. Misedra olana ihany koa ny firaisamon'ny pirenena amin'ny fijoroan'izy ireo amin'ny marina. Ny paikady vaovao idina amin'ny kolikoly anefa dia mamaritra mazava tsara fa tsy hijerena tavan'olona ny ady atao raha te handresiny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Misy ireo zatra lalandrorinina zany ary ireo le mpanao amin'ny tsy mety ireo zany le mieritreritra an'izy hoe le izy tsy maty manota misy ihany ny somary fifantonana madinidinika ny amenanenana
nefa zay tsy mihevitra amin'izany zay zany efa vonona tanteraka satria ady masina izy tia tsy olona ny fahavalo tsy manana fahavalo karazan'olona ny vononangaroa fa mitsirarina anaty izany kolikoly sy tsy maty manoka sy mendrika tsirarina mihindy rehetra izany sehatra rehetra zany zay no ediva ka androany ianao manao ny tsirariny dia ny tsirariny edivan'le olona no toerina fa tsy le olona ny enjehina koa zay zany le fiasata ampitsy moa manao ny mety indray dia miaraka indray miady manao ny tsirariny sika no manao an'io sika no manaovana an'io zany zay no mahafa ny mpiadiny kolikoly io tsy misy fahavalo tsisy fahavalo satria sika malagasy ihany mety fa tsy maintsy apetraka dian'izao no avy zany hoe tena taranaka miainao anatina filaminana zany Vina Bianco moa amin'izao no anome anjara toerana bebe kokoa amin'ny tanora anisany nanamarika ny Andrandroany ny fanatanjahantena izay lalana misokatra ho an'ny fahitsiana sy ny fahamarina. Pareresaka ny fahatribokolava manokana isika dia iaraha mahalala fa tena mamokatra tokoa iny toeran'iny saingy tsy afaka tena miroso amin'ny fampandrosoana ny mponina ny toerana sy ny tantsaha noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Manoloana izany dia mijoro atrandry ny firaisamonim-pirenena ilaza ny tsy mety sy ny tsirariny. Miradora Benjamina no mitatitra ny vaovao, sary ny Andry Rakotomalala. Miroborobo ny tsy fandriam-pahalemana ny tsirony mandidy. Mbola tsy miala anaty sokajy faritra meny bongilavatra amin'izao. Voatondro ho isan'ny mahatonga izany ny lalàna efa nilaozany toetrandro. Misy zavatra tsy milamina anivona fisarana zany. Za tsy miteny hoe tsara ny manao inona fa zay kosa dia mahita hoe misy lalàna tokony vaina ny texte sasasasany anivona fisarana io fa lasa misy marge ahafahan'ny tsara sy mitazona poza zany an'ireo olona ny ady. Hita zao azy fa olona vatana nanao tena hoe fandikan-dalàna resaka kriminelina be resaky afaka zany tato ato zay ny zavatra tsapanay rehefa anisy le hoe be systématique sina fanamarina tato ato lasa mifanotra amin'izany re am'izao lasa elpe systématique indray zany lasa miteraka sy fandriam-pahalemana zay dia ny vifatra zay zany manao atsoavo resaka nandraikitra eto ny firenena hoe tokony misy zavatra zilena ty tolona fisarana tia tolony ny texte anireo andirin-dalàna zay dia fahita efa lany andro tamin'le asasanatany asy resaka hoe ny any amisan'isasatory misy artisylamizay hoe tsy azo enjehina raha tsy mahazo ordre de poursuite avy any procureur général lasa io no miteraka n'ilay tsy maty manota zany fahitanay azy resaka mbola mila tivana zany fa soavy mijery akaiky an'le système judiciaire atsika zany fa miteraka sy fandriam-pahalemana eto eo amin'ny tontolon'ny diplomasia kosa dia notolorana fakasitrahana androany ny masovony Japon niasa teto amintsika sy ny solotena matry ny sapandrarah ny firenena mitiambana misahana fampandrosoana na ny PNUD. Izy ireo dia samy andao any Madagasikara fotoana tsy ho ela intsony rehefa navita ny asany nandritra ny telo taona sy 6 volana. Neo arahantsika ny momba an'izay miaraka amin'ny Jessica Miray, sary ny Andry Rakotomalala. Ishiro Gazawara, masuvoan'i Japon niasa teto Madagasikara nanomboka ny volana Jolay 2024. Violette Kakiomiya dia voatendry asa tia Madagasikara ihany koa ny volana Marsa 2024. Izy no voatendry ho mpandrindra maharitra ny firenena mikambana sy solontenan'ny PNUD. Naharitra teo amin'ny efatona teo araka izany ny asan'izy mianadaty eto amintsika. Andao an'i Madagasikara izy ireo ka notolorana medaly sy mari-pakasitrahana. Efa nanomboka ny taona 2027 ny fiaraha-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Japon. Sehatra maro no niarahana ny asa, ny fampandrosoana ara-toekarena tamin'ny alalan'ny fambolena, ny jono sy ny tontolo iainana no tenany masoana. Tamin'ny nahatongavany teto Madagasikara kosa, nanambary ity solotena ny PNUD ity fa vonona izy ary manome toky ny hitohizan'ny fifaneraserana sy ny asa tsara. Olo-manakaja maro sy masoevo maro no nanatrika ity fotoana teto amin'ny ministeran'ny rahambahiny androany ity.
fa efa manakaiky ny asaramanitra ny fetan'ny noely ny farantaona ary ny fandraisana ny taona vaovao manoloana n'izany indrindra dia natsiaro ireo mpiaramiasa aminy etsy amin'ny fiatitiana ny tanàna Antananarivo ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalora Valomanana ary ny tanjona dia ny anaovan'ny tsirairay fety sambatra ihany koa zany ka dia nisy ny fanomezana izay natolotra n'ireo mpiasa izany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Iasan'Andry Malala mitatitra ny vaovao sary ny Andry Rakotomalala. Amin'izao akatoko ny fetin'ny Krismasy 2024 sy ny taom-baovao 2024 izao dia nanolotra fanomezana ho an'ireo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalora Valomanana mba ahafahan'ireo mpiasa manao fety ankafaliana. Vary 5 kilao menaka 2 litatra no nomena ireo mpiasa tamin'ity andro anio ity. Ary amin'ny alatsinainy 17 Desambra 2024 no anaovana ny fizarana ireo akoho ary raha araka ny nambara sekretera jeneralin'ny commune Antananarivo renivohitra Andriamato Ravelson Landy dia tsy adino ny fanomezana prime ho an'ireo mpiasa tsy ankanavaka mialoha ny farantaona izay tsara marihana fa efa fanao ny CUA isa-taona. Ny tanjona dia ahafahan'ny mpiasa manao ny fety am-pifaliana sy mba ho fanehoana firaisan-kina eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Endrika falsimirana no hita sotra tena amin'ireo mpiasa satria tsy adino ny ben'ny tanàna izy ireo amin'izao akatoko ny fankalazana ny fety izao. Fisaorana sy fankasitrahana kosa no nasetra ny mpiasa ny ben'ny tanàna noho izay fitiavana izany. Ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mirary sosiny tsara indrindra ho an'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra rehetra. Amin'izao akatoko ny fetin'ny asaramanitra izao ny Krismasy 2024 sy ny taom-baovao 2024 dia manolotra vary sy menaka androany ny ben'ny tanàna Antananarivo ho an'ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka atao amin'ny commune urbaine Antananarivo ary mbola isy ihany koa amin'ny herinandro ny fizarana koa ho an'ny mpiasa tsirairay avy. Ny prime izay fanao isa-taona dia misy ihany koa mialohan'ny farantaona koa makasitraka na mpitondra teny ben'ny tanàna Antananarivo izay mbola isy eo amintsika mpiasa rehetra ihany ny amin'izany fitiavana izay atolony izany ho an'ny mpiasa amin'izao fety ny Krismasy sy ny taom-baovao izao. Fa anisan'ny sambandra anankiray izay tena manana ny asany lehibe tokoa ny antsoina hoe BMS izay eo anivon'ny fiatitiana ny tanàna Antananarivo renivohitra eo amin'ny resaka ara-tsosialy ny tena ahafantarana nyity BMS ity ka ndeha ho fantaritsika misimisy kokoa ary ny momba ny asa sany izany BMS izany miaraka amin'ny Asan'Andry Malala sary ny Toky Ramarla. Maro azo ny ezaka mbola nokasaina ho tanterahina tamin'ity taona 2024 ity dia maro ny asa vitan'ny BMS isotry. Anisan'ny tena ny masoan'ny ity rafitra ity mantsy ny sosialim-bahoaka. Fianakaviana olona 27 any ho any no nandalo tao amin'ilay centre ilaiko na ilay centre d'accès au service izay efa nitenenina teto foana ivitoerana andraisana ianona anaovana taditsorika ny ireo vehivavy na lehilahy koa na ny ankizy hiarany herisetra eny anivon'ny fiarahamonina na ara-batana na ara-moraly na ara-tsaina na ara-toekarena koa ary. Ankoatran'izay dia nisy zaza 7 tamin'izao fidirana an-tsekoly faran'izao no nampidirina eny anivon'ny préscolaire anankiroa izay sahan'ny tanàna Antananarivo dia eny Volosarika izany ary eny Andravoahangy. Ireo zaza ireo moa dia zaza amin'ny ankapobeny zaza avy amin'ny fianakaviana sahirana dia manana ray aman-dreny any amin'ny 50 any izay nofanina amin'ny resaka fitantanana eny tokantrano fa fitantanam-bola madinika koa eo anivon'ny fianakaviana mba ahafahany miatrika sy manatsaratsara kokoa ny fomba fiasany sy ny fampidiram-bolany. Ankoatran'izay dia ireo sekoly ambaratonga fototra eto amin'ny tanàna Antananarivo zany dia tsy maintsy mandalo eto amin'ny sambadraranay ireo resaka fikojakojana rehetra ary
mandray andraikitra amin'izany izahay tompona andraikitry ny fotodrafitrasanay ary tsy maintsy miainga avy eto aminay ny alalana sy ny fanomezan-dalana rehetra amin'ny mety ho fampirofana eny anivon'ireny sekoly fanabeazana fototra ireny. Raha tsy hitanisa afa-tsy ireo isika dia mbola azo resana ihany koa ny tantsoroka atao amin'ireo zaza satria eto amin'ny fandrarahana sosialy no misy manana centre izahay andraisana ireo ankizy anjadiny herisetra. Raha ny fanazavana trany dia nafapon'ny mpitantana ny BMH ny ezaka vitany tao anatin'izay taona 2024 izay. Ny Dr Andriantseno Priskano nitondra ny fanazavana teo. Eo amin'ny resaka tsena ny akoho amam-borona kosa manoloana n'izao fiatrehana ny fety izao dia tsapa fa mbola tsy tena rototra aloha ny mpividy fa mbola mampita izay fitin-javatra izay raha ny resaka akoho amam-borona no asiana teny sotry iravo Razafy Mahenina nanao ny fanadiadiana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Vangadona ny volana Desambra nanomboka hita teny an-tsena ny akoho amam-borona izay tsy afa-miala ao anatin'ny kolontsaina malagasy rehefa vanim-potoana fety. Ny akabidy anefa izy ireny ka tsy ny rehetra no mahatakatra mividy vorona velona. Afidiko aloha raha hoe vorona vidiana saroka rinana gisy izay zao ny antanantaniko an'ity gisy ity kanefa rehefa tsy manana moa atao ahoana zany fahavidy fa zay io zany no zay io zany no atao vola omanina anay zany raha mbola vao miankina ilay fitadiavana zany aloha tsy maintsy mitady aloha zany zay vao mahita volana omanina aloha amin'ilay izy fa fahitako anazy aloha zao mbola ao anaty eo amin'ny fitadiavana mihitsy zany aloha amin'izao. Zara raha mahalafo raha teo ny mpivarotra andro vitsy atongava amin'ny fety Noely toy izao mahalafo rona iray isan'andro dia ampy manantena nefa izy ireo fa hitombo ny mpividy rehefa mihamanakaiky ny fety izay hitohy hatramin'ny Janoary. Tsy dia mandeha zany ny akoho amam-borona mbola somary mbola tena manantena fety ny olona amin'izao aloha mbola miandry fotoana mbola amin'ny latsinainy na talata any fa mandeha. Ny gisa zao enina alina dia misy efatsalina farany ambany dia ny vôtoloza 600 000 ny akoho 125 000 zay ndray sady miompy zay no mianto arakaraka izay ao ihany aloha fa tsy dia hoe tonga dia raha avoaka daholo fa zay lehibe ihany ny avoaka ohatra hoe 10 na 20. Eno izy aloha amin'izao tsy mbola tena mety andray antoko zaiko misy 10 misy 10 oritsoloza zao 4 alina 5 alina. Misy ny mpivarotra no miopoka mahavoaka gisa 20 sarin-dokotra 12 sy akoho mahery 20 isa rehefa toy izao. Ho an'ireo mpiantoka kosa 30 na mihoatra no indray alaina sy akana tombony. Akoho zao 5 sy 3 3 alina raha mahalafo anankiray 2 3 4 raha misy sahala amin'izany koa ny akoho raha misy dia mba misy maka maro 5 enina. Orinasa amin'ny ankapobeny no tena mividy akoho amam-borona maro amin'izao izay zaraina ho an'ny mpiasa na akoho menany lehibe. Misy ihany koa ny olona no mividy nandritra ny fotoana na mora ny akoho amam-borona ary miompy izany any an-trano miandry ny fety. Ho an'ireo tsy mahatakatra vorona velona kosa mividy amin'ny kilao rehefa fety ny andro mba ampifalifaliana ny fianakaviana. Fa amin'izao akatoko ny fety izao dia miamitombo ny mpampiasa ny fifamoivoizana manoloana izany indrindra dia tsy maintsy arindra izay fifamoivoizana izay indrindra eto atampon-tanàna n'Antananarivo ka dia voakasika izany ny eto afovoan-tanàna izany ka ny alatsinainy fa 12 Desambra ka hatramin'ny fa 1 Desambra dia misy ny fandrindrana manokana eo amin'io fifamoivoizana io. Ndeha ho arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton. Ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia mampandray ny besin'ny maro indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny tsena ny Noely 2024 sy 2025 dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alatsinainy 12 Desambra ka hatramin'ny talata 1 Desambra 2024 sy 2025. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto: lalana Ramanan-Kirahina makany amin'ny CBT Mahamasina, lalana Rajoelina manoloana ny vavahady Padok Mahamasina. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny ny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana.
dia izay ihany koa no nentsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samotahina sy ovimbin'Andriamanitra isika rehetra veloma tompoko.